miaravantsika rehetra dia fifaliana foana no afahana manao vidéo ahafahantsika mifampahery dia ahafahantsika mianatra zavatra vaovao koa dia ny atao anatin'ny foko indray androany iresaka momba ny hoe misy lafy anankitelo ny olombelona mety efa haintsika rehetra izany fa ny tena tiako zaraina androany hoe resaka sakafo dia ty resaka sakafo ty tsy hoe resaka mihinan-kisoa tsy mihinan-kisoa mihinana zao zao fa resaka hoe sakafon'ireo lafy telo ny olombelona ireo dia tena samy manan-danja amin'Andriamanitra ny lafy telo ny maha olombelona antsika izany hoe ny aina, ny vatana, ny fanahy. Ny vatana moa zany tena hitantsika maso fa ny aina sy ny fanahy tsy hitantsika maso fa nefa ny omen'Andriamanitra lanjo ireo dia samy mila mitombo ireo dia samy mila hoe diovin'Andriamanitra dia samy mila manome voninahitra an'Andriamanitra dia misy andalan-tsoratra masina ity amin'ny Tesaloniana voalohany toko 5:7 dia raha ohatra ka afaka mijery baiboly koa ianao dia miara-mijery tsika dia izao ny vaky ilay izy hoe ary Andriamanitra ny fiadanana ny masina anareo samy ho tanteraka ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika izany hoe tian'Andriamanitra hoe ho tanterakatsika na amin'ny lafin'ny vatana na amin'ny lafin'ny aina na amin'ny lafin'ny fanahy ny tena moa zany eto vatana ny tsy nitenena hoe ny tenanareo rehefa tonga Jesosy dia tiany hoe samy ho tanteraka ireo lafy anankitelontsika ireo dia ny tena tiako resahana androany momba ny hoe sakafo hoe izay omentsika sakafo betsaka indrindra amin'ireo ireny ihany izay no mitondra ny fiainantsika dia miankina amin'ny hoe ohatry ny ahoana koa ny sakafo omentsika an'ireo lafiny anankitelo ireo ny sakafon'ny vatana tsy tena tiako resahana be androany satria fantatritsika hoe raha misakafotsika afaka mihinana voankazo afaka mihinana legioma afaka mihinana hena sy ohatran'izany fa arakaraky ny hatsaran'ireny sakafo ireny koa no mahasalama antsika dia efa fantatritsika izany momba ny aina indray satria ny ao anatin'ny aina misy ny hoe faharan'hitan-tsaina sy ny fitadidiana dia iny zany resaka hoe fianarana ny zavatra hianarantsika ireny no sakafontsika dia nefa ireny koa misy hoe mety amin'ny aintsika misy hoe tsy mety amin'ny aintsika dia arakaraky ireny dia ny zavatra hinoantsika amin'ny olona koa ohatra hoe miresaka ny olona dia mitantara ohatran'izao hoe satria ireny zavatra ireny no mameno antsika dia lasa mampisy finoana ho antsika ohatra rehefa zatra mihaino foana vaovao ratsy ohatra hoe raha mijery gazety ka vaovao ratsy foana ny hitako ao anatin'izay dia lasa mahatonga anahy tsy ampy finoana izay satria manimba ny finoko ny vaovao ratsy enoko ohatra mihaino mozika ohatra misy karazana mozika tena mahatsara be anao misy karazana mozika mety hoe manimba anao ohatra hoe mozika mitomany foana raha mozika miteny ratsy raha mozika resaka fijangajangana dia lasa misy akony any aminao iny dia ianao zany mila misafidy ny sakafo ny ainao dia manana fahendreny zany mino hoe manana fahendreny tsika afaka anaovana an'izay fa tsy hoe hitanisa zany hoe zao mety izao tsy mety fa raha ohatra hoe ka ten'Andriamanitra raha misy tsy manam-pahendrena dia aoka izy angataka dia mazava ho azy hoe ny sakafo ny fanahintsika dia ny ten'Andriamanitra marina ohatra ny voalaza amin'ny Petera hoe ronono tsy misy fangaro raha misotro ronono ianao dia tsy ronono mitapi-drano no sotroinao fa ronono tena madio tena mety aminao dia mampitombo anao dia reny ten'Andriamanitra reny tena sakafo ny fanahintsika ny ten'Andriamanitra dia mila nona ny ten'Andriamanitra ianao dia amin'izay konkoa raha ohatra ka hoe ny fanahinao tena voky tsara dia ny fanahinao zany no mitondra ny mahainao ray manontolo mahainao anao ray manontolo fa raha ny vatanao ihany menao sakafo dia ny fanahinao nona dia ny vatana no mitondra dia izay tiany ataonao atao dia ny nofinao zany no mitondra fa raha ny fanahinao no menao sakafo betsaka dia izy ny ataonao hoe ianao no mitondra dia izy no mitondra ny vatana sy ny aina indray amin'izay fotoana izay dia ohatr'izay mihitsy hoe tonga amin'ilay olona tediavin'Andriamanitra sy ilay mahainao anao tian'Andriamanitra ahatongavanao ianao dia fohy kely izay fizarako izay fa mino hoe afaka mitondra zavatra any aminareo afaka mi-inspiré anareo fa raha ohatra ka misy fanontaniana dia aza misalasala fa tiako tenena androany zany resaka sakafo ny aina sy ohatran'izany dia ny zavatra teneninao koa sakafo ny ainao raha miteny zavatra ianao miditra ao amin'ny sofinao iny dia tonga ao amin'ny fonao dia lasa miteraka finoana na tsy finoana dia safidio koa ny zavatra teneninao na teneninao amin'ny olona na teneninao an-tenanao dia mino hoe afaka